Ravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompondray fa velonainy ianao fa lera mbola tafajoro ianao satria mba fantatrao ve fa ny olona maty izay fantatsika ihany ny rehantsika hoe maty. Fa raha ataony saranisa amin'ny fahafatesana dia misy maty efa amin'ny alina manitsiny amin'izao itenenantsika izao ary. Alohan'ny andraisantsika ny tenin'Andriamanitra dia hivavaka tsika. Indri Andriamanitra raina tsara indrindra manatrika anao indray izay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo. Lehibe sy mahagaga ianao ary derainay, ankalazanay, menay voninahitra ary manamasina ihany koa izay eto anatrehana ianao le rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Ilay mitazona ny ainay ary isan'andro tokoa ianao dia manan-kambaranay ho voninahitra ny anaranao dia tsy avelanao ho azo ny afo izany fa ianao hatrany no mampiteny ho amin'ny alalan'ny fanamasinao. Tenenanao raha io ary ninina fisainana izay tsy avy aminao dia soa esory izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary na inona teny avoaka amin'ny vavaka izay tsy araka ny sitraponao dia sakano mamelanao ho fanamasina baiko aho ary ity ny tenako tahaka ny tamin'ny andron'ny Mosesy izay nanantona amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra dia nilazain'Andriamanitra hoe esory ny kapanao tany masina. Ankehitriny ihany koa dia manala ny lotika rehetra amin'ny rahan'i Jesosy mba hahatonga mendrika hitondra ny teninao amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy. Nanaovana izany vavaka izany mitenenana raha fa vonika indray izahay ary eo ka ny fanamasinao ny asa ny tsirairay avy ampitoetra ny teny fa tsy hopiany fotsiny ihany fa hamaka tsara ao anatinay. Aleloia amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misy amantsy anao teo hoe tsy tambo isaina ny olona maty eran-tany. Ny fantatsika fotsiny reny hoe malaza be maty ny mpira malaza fa ny ankoatran'izay ny mba mivoatra any misy tsy fantatsika fa maty ihany koa. Fa androantsika hijery hoe inona ny zavatra tokony ataoko sy ataonao. Mamaky tenin'Andriamanitra anankiray tsika tsara tsaroantsika tsara ny Salamo 5:7-4. Ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Jehova ampafantaro ny farako aho sy izay ohatry ny andro aoko ho fantatro fa olon-kandalo aho. Dia ho apitsika amin'ilay Salamo 5:12. Salamo 90:12. Mampianara anay, anisany andronay, azahoanay fo endry. Amen. Izany tenin'Andriamanitra anankiroa izany no etsika fampahirezana androany. Ny voalohany indrindra dia voalazany hoe ampifantaro ahy ny androko ary ampatsaivo ahy fa olon-kandalo aho. Dia ilay teny faharoa indray dia hoe mampianara indray anisan'ny andro iainako eto tany mba azahoako ny fo endry. Rehefa malalo amin'ny tompo izany tenin'Andriamanitra izany metsika fampahirezana androany. Matoa ny tenin'Andriamanitra mampianatra sy ianao hoe tokony hamantatra tsika hoe olona andalo dia misy tambiny tokony ho fantatsika hoe mila mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fomba fiainako sy ny fiainanao. Teny aminao androany hoe firy taona ianao mandeha io dia ataovy salanisa hoe firy taona sisa ny tokony ivelomanao izany. Firy taona fanantenana izany. Io tsy araka ny sitrapontsika fa araka ny sitrapon'Andriamanitra dia voasoratra any amin'ny Salamo 5:10 dia milaza hoe 70 taona ny andron'ny taonanay ary raha tahiny ny kamateza dia 80. Izany hoe 80 ans zany. Eo zany mila fantatra hoe ataovy hoe calcul tsotsotra raha ohatra zany amin'izao miresaka aminao zao ianao 70 taona dia efa taona sisa ny fanantenako dia efa tsy hoe tamin'izao tany izao dia ianao zany raha ohatra ka 10 taona ianao mandeha zao dia aza mieritreritra koa nefa hoe mbola manana 80 taona ianao satria tsy indray mandetsika ianareo misy ankizy maty, tsy indray mandetsika ianareo misy zaza vao teraka maty fa tsisy azo ataontsika kajikajy koa izy fa mahatonga amin'ny teny an'izay dia resaka hoe tokony efa fotoana tokony irosany amin'ny fahendrena sy ny fahatanterahana zany ny olona anankiray. Inona ary no tenen'ny Baiboly? Misy toromarika izay tao amin'ny Baiboly izay ianarantsika androany. Tamin'ny andro taloha zany dia inona ny toromarika dia nilazain'i Jehova hoe Amosa 5:4-12 dia milaza hoe ny tsara hozy izy no tadiavo fa aza ny ratsy mba ho velona ianao ka dia omba anao Jehova Andriamanitry ny maro. Ankalao ny ratsy amin'ny 5 dia tiavo ny tsara. Izany hoe petraka foana zany le zavatra takian'Andriamanitra hoe eny fohy ny fotoana iainanao fa fadio amin'izay ny ratsy. Inona kosa indray no torohevitra nataon'i Paoly? Torohevitra namen'i Paoly indray amin'ny testamenta vaovao dia ny Tesalonisianina voalohany 5:5-12 dia milaza hoe fadio ny fanao ratsy rehetra. Fa maninona moa no Paoly no resahako? Torohevitra Paoly fa tsy torohevitra Jesosy. Tadidio tsara fa Jesosy Kristy telo taona sy tapany no fahareta ministerany. Izany hoe namolavola ireo mpianatra sy izay nanaraka azy izy mba hisinony atao hoe transmission ny mission izay nampanaovin'i Jesosy an'ireo mpianan'ireo dia ho aty amintsika. Ireo mpianan'ireo no tokony ho alaitsika tahaka. Zasy ianao natao hoe depoly.
Ny atao hoe tempoly dia fofombadiny Jesosy Kristy Tompo. Ny tempoly dia naorina teo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly Efesianina 2:20 ka hatramin'ny 1:20 dia milaza hoe natsangana teo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany izy ary Kristy Jesosy no fehizoro indrindra. Ao aminy no raketan'ny rafitra rehetra mitombo tsara ho tempoly masina ao aminy. Zay ny antony hoe apôstôly no iorenantsika satria ireo nahazo ny fampianarana avy amin'ny Jesosy direkta zay aparitany amintsika mba ahafahantsika zany mandray zay tandrifintsika araka ny sitrapon'Andriamanitra. Paoly moa rehefa nahazo an'izany andraikitra lehibe hoe ianareo anie no mamolavola ireo tempoly mampianatra. Dia izao ny zavatra nolazain'i Paoly voalohany hoe Korintiana voalohany 3:7 dia nilaza an'izao izy mpiara-miasa amin'Andriamanitra izay izy ary an'Andriamanitra sy trano arafitr'Andriamanitra dia ianareo. Ahoana ny dikan'izany? Zany hoe tsika le tanimangy dia ny mpanefy Andriamanitra fa mpanao torolalana ny mpandehana dia Paoly. Any izy ka nyteny hoe mafy ny andraikitra ary tsy maintsy ho tanterahana matonka amin'ny fianaminy zasy ianao dia tsy maintsy ho tanterahana. Any no nitenenany amin'ny Korintiana 2:1-12 dia milaza hoe fa fahasarotam-piaro araka n'Andriamanitra no mahasaro-piaro ahy aminareo fa nataoko fofombady lehilahy iray nareo mba atolotra tahaka ny Virjiny madio ho an'i Kristy. Fa matahotra aho izy fandraony sainareo ho simba hiala amin'ny fahitsipho sy ny fahadiovany ao amin'ny Kristy tahaka ny namitahan'ny menaranan'ny Eva tamin'ny fiendreny. Inona ny zava-mety hitranga? Raha misy tonga mitory Jesosy hafa izay tsy notirianay na ianareo mandray fanahy hafa izay tsy noraisinareo dia aoka tsy handefitra amin'izany ianareo. Zay zany position an'i Paoly zany momba n'asy ianao hoe entitra dia entitra ny zavatra nitenenin'i Paoly zay. Fa inona zany raha ho raisintsika en détail ny toromarika ataony amin'izao andro sisa iainantsika izao. Ataontsika petit un mampiorina ny ara-panahy. Zany hoe Korintiana voalohany 7:7-20 ka hatramin'ny 7:30. 1 Corinthiens 7:29-33 dia izao no ilazaiko ry rahalahy efa fohy izy ny andro mba ho toy ny tsy manambady ny manana amin'izao andro sisa izao ary mba ho toy ny tsy mitomany izay mitomany ary mba ho toy ny izay tsy mifaly ny mifaly ary mba ho toy ny izay tsy mahazo ny mividy ary mba ho toy ny izay tsy mahavatra izao fiainana loatra izao ny mahavatra azy fa mandalo ny fanao an'izao tontolo izao. Fa tiako tsy ho maro ahiny ianareo fa izay tsy manambady dia mihahy ny tompo izy mba ahafaly ny tompo fa izay manambady kosa dia mihahy an'izao fiainana izao mba ahafaly ny vavy. Tanjo ny tiany Paoly lazaina amin'izany zavatra resahany rehetra zany hoe fanahiana amin'ny resaka momba ny ao an-tokantrano. Zany hoe tsika rehefa manambady dia mazava ho azy fa manao izay mahafaly an'ilay vady zany dia tsy maintsy miasa, tsy maintsy mirona amin'izao fiainana izao. Dia izay zavatra izay no manahirana indrindra hoe tokony zany ozy izy ohatrany tsy manambady satria mandalo ozy izy ny fanao an'izao fiainana izao fa ngah kosa zasy ianao ary raha zany teny zany natao ve dia hoe fahotana ve zany le manambady? Tsy zay ny tiana tenenina fa ny tiany ho lazaina dia hoe ataontsika 100% ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Fa une partie an'izao zavatra ataontsika izao. Inona ny zavatra lazaina hoe 100% no angatahana. Marka 2:7-20 dia milaza an'izay hoe tiavy Jehovah Andriamanitra aho amin'ny fonao rehetra, ny herinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny fanahinao rehetra. Zany hoe rehetra daholo ny zavatra niresahany. Dia mety manontany tsika miteny hoe dia ahoana zany dia ataboka daholo zany ny asa, ataboka daholo izao zavatra mitranga eo amin'izao fiainana izao. Tsy izay ny tiana hatongavana izy fa ataony en second plan zany rehefa an'Andriamanitra ny premier plan eo amin'ny fiainanao. Tsy maintsy andeha hiasa ianao, tsy maintsy andeha hivoaka ianao fa alohan'ny zava-drehetra dia Andriamanitra aloha ny todio dia mivavaka ny amin'ny tontolo andro ianao. Fa tsy hoe lasa ianao mandeha dia manao izay rehetra ataonao ianao izay vao mivavaka. Fa ny azy zany tiany hoe en priorité izay nge mahatonga an'ilay Jesosy nilaza ny Matthieu 4:17-30 hoe ka tsy mifanjakana sy mifamariana dia anaraka ho azy ny zavatra rehetra. Le zavatra rehetra tsy mahazo atao melo anao ary Andriamanitra nataony faharoa. Dia inona koa zany no zavatra nilazaina? Matoa izy miteny hoe tokony tsy manambady satria manambady izy dia miaina n'izao fiainana izao mahafaly ny vady satria tsy misy voana natenana aminao rehefa roboka amin'izao fiainana izao zany ny olona anankiray.
Lioka toko fahavalo andininy faefatra ambin'ny folo dia milaza an'iny hoe raisin'ny fanoharana le hoe voaka ny mpahamafy dia namafy, dia le teo amin'ny tsilo izay nandre dia noho ny nandeha izy dia voagejan'ny fiahinany arena ary ny fanahinan'izao fiainana izao ka tsy mahavanimboa. Zay le antony rehefa ao anatin'ny fanahinan'izao fiainan'izao ny olona anankiray dia tsy mamoy intsony satria rempo lasa ny fikatsahana ny fitadiavana natao melo ho lalana dia tavela eo izy. Mahafinaritra mihitsy le nataon'i Jesosy tamin'ny zavatra noteneniny tamin'ny Marta. Raha ny tena zao raha ny teo amin'ny toeran'ny Marta dia mety ohatran'izay ihany tokoa ny zavatra misangy. Lioka toko 10:efapolo ka hatramin'ny faraika amby efapolo izy zay dia niditra tao amin'ny tranon'ny Marta sy Maria izy. Dia avy eo Maria mipetraka eo amin'ny ndeha ataoko hoe salon mihaino an'i Jesosy fa i Marta noho ny fanajany an'ilay vahiny dia lasa nankany an-dakozia. Satria tenin'Andriamanitra koa tena izany hoe aza monimony fa ampidiro apetrano vahiny karakarao izy dia nikarakara tokoa izy Jesosy nahandro hanina sakratra dia farany izy sorena ohatran'ny ozy aho hoe raha tsika asianao koditra mahita an'izany dia mahasorena ianao zany lasa manao piasa be ary an-dakozia dia le ray mipetraka fotsiny mihaino resaka ohatran'ny hoe mandray vahiny ary dia tsy mety le izy zany dia niteny izy hoe tsy mba mampaninina anao hoe mahita manompo samy rery zany hoe le asa nataony le fikarakarana dia izy rery dia Maria ary ambadika ary dia zavatra tsy napozina ny valiteny satria Jesosy no niteny hoe maro zavatra iny ianao izy kely zava-manahirana satria zay zavatra zay zany hoe mahatonga an'le hoe toy ny tsy manambady manambady fa lasa rempotra amin'le fanahinan'izao fiainan'izao mba hafaly ny vady. Dia inona koa ny faharoa zany? Ny faharoa dia ny fiadiana ny filan'ny nofo. Fiadiana ny filan'ny nofo moa dia fataontsika matetika mihitsy hoe Petera dia nilaza ny Petera voalohany toko 4:1 ka hatramin'ny 7. 1 Pierre 4:1-3 dia milaza hoe koa satria niaritra tamin'ny nofo i Kristy dia aleo mba ho fiadianareo izany saina izany fa izay niaritra amin'ny nofo dia efa afaka tamin'ny ota mba tsy andehananareo intsony ny andro sisa. Io le andro le nikalkuletsika hoe firy andro sisa ianao, ny andro sisa iainanareo amin'ny nofo araka ny filan'ny olona intsony fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Zany hoe ny filan'ny olona dia fantatra tsara hoe tsy mila ny ara-panahy izy fa ny filan'ny olona dia zavatra mampisy voninahitra azy, mampalezy azy amin'ny fiarahamonina, mahasalama azy. Zay zavatra katsahana raha vao ny amin'izao fiainan'izao izao tontolo izao dia amp'izay ozy izy ny andro lasako ho nanaovana ny fanao anjentilisa ary nandehanana tamin'ny fijejojoana ny fanindrin-dratsy sy ny fahamamona sy ny filalaovan-dratsy ny fisotrohan'ny toaka ary ny fanompoan-tsampy izay ratsy indrindra. Zay zany le izy hoe ireo zany tokony efa ialana efa ampy zay fa nahavita be ampy zay dia mbola namahany dia mbola niteny ihany izy any amin'ny Petera voalohany toko 2:1-2 sy ny 4:9 dia hoe ry malala mananatra anareo aho izy satria vahiny sy mpivahiny ianareo fa dio ny filan'ny nofo fa miady amin'ny fanahy ireny ozy izy fa olona afaka ianareo nefa ozy izy mitondra ny fahafahanareo fanaronana ny ratsy fa toy ny mpanompon'Andriamanitra zany hoe izasy ianao rehefa nalaina ho afaka dia afaka tamin'ny ota. 1 Korintiana 7:22 dia milaza hoe ny andevy izay voantso ao amin'ny tompo dia olona afaka ao amin'ny tompo toy izany koa ny olona afaka voantso dia mpanompon'i Kristy. Andevy ny ota ve fanafahana tamin'ny fiantsoan'Andriamanitra. Dia ny Galatiana toko 5:17 dia milaza hoe efa nantsoina ho amin'ny fahafahana ianareo izy fa aoka tsy ho entinareo hanaraka ny nofo izany fahafahana izany fa mifanompoa amin'ny fitiavana. Zany tenin'Andriamanitra zany dia mazava be hoe taloha tsika mifankala sy niala ozy izy tany amin'ny Titosy toko 4:7 satria tsy nahafantatra fa ankehitriny kosa zany dia tokony efa tsy le mifankala intsony fa mifankaty. Dia zay ny zavatra lazaina teo zany hoe dia inona koa fahatelo amin'izay tsika izao hoe tandremo ny fiverenan-dalana. Eto ny tena zavatra mahabe fahavoazana ny kristianina rehetra mihitsy satria inona moa ny atao hoe fiemorana. 1 Timoty 4:1-5 dia mazava be ny fanazavana nataon'i Paoly. Ny fanahy dia miala milaza amintsika ao aoriana fa hiembotra amin'ny finoana ny sasany manaiky fanahy mamitaka sy fampianaran'ny demonia amin'ny fiatsaram-belatsihy plaza lainga voapetaka vy mamay ny fieritreretany izay manjara tsy hanambady
ary mampifady ihanina izay nataon'Andriamanitra ho an'izay mino sady fahalalana ny marina mba ho raisina amin'ny fisaorana. Fa ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa ka tsy misy tokony ho lavina rehefa raisina amin'ny fisaorana satria hamasiny ny tenin'Andriamanitra sy ny fivavahana izany. Inona ny idiran'ilay hoe miembotra satria izao taloha isika mifady sakafo, mifady an'ireny hoe kisoa tsy azo hanina ny karazana biby maloto, dia reny zavatra ireny nefa efa nazavain'i Jesosy mihitsy hoe tsy miditra amin'ny vavan'ny olona maloto fa izay mivoaka ao anatin'ny fon'ny olona no maloto azy, satria ny sakafo dia raisina amin'ny fisaorana, hamasina amin'ny fivavahana, dia efa namany tsy mampaloto anao iny. Dia ilay miembotra zany lasa hoe ao anatin'ny fahasoavana ve ianao dia hiembotra ho any amin'ny lalàna ihany indray. Dia izay zavatra ny karazana atao hoe fiemorana mametraka indray ny atao hoe lalàna zany. Apôstôly toko 10:10 ka hatramin'ny 11:10, namoana ianareo ozy izy no maka fanahin'Andriamanitra amin'ny fametrahana zioga amin'ny vozin'ny mpianatra izay tsy zaka ny razantsika akory entina. Mino ozy izy isika fa fahasoavan'ny tompo no hamonjena antsika, dia tahaka izany koa ihany isika. Izany hoe ny razantsika efa tsy mahazaka an'le didy, dia mbola iverenana indray ho apetraka eo amin'ny ziogan'ny mpanaradian'ny tompo. Mazava be le tenin'ny Paoly teo, le telo teo hoe nahoana ianareo maka fanahin'Andriamanitra izay mametraka zioga amin'ny vozin'ny mpianatra izay tsy zaka ny razantsika entina akory. Dia rehefa tonga tokoa izay le zavatra izay hoe mametraka an'ilay lalàna ny olona, miembotra hozy satria zavatra tsara ho tadidiana dia izao hoe ny lalàna ny olona ny miezaka ny ho tsara anaty tanteraka an'izay ho tsara eo an'Andriamanitra. Fa fahasoavana Andriamanitra no miditra anatin'ny olona mba hahatonga ny olona ho marina sy masina eo an'Andriamanitra. Zavatra roa samy hafa dia izay mahatonga ny Paoly milaza ny amin'ny Galatiana toko 7:7 hoe adala toy izany va ianareo rehefa ny nanomboka tamin'ny fanahy ianareo dia hatanteraka ny nofo indray ve ankehitriny. Izany hoe tao ambany lalàna dia afaka dia nakao amin'ny ambany fahasoavana, avy eo verina indray ambany lalàna. Dia izay le izy. Ary tena nanamafy mihitsy Paoly hoe Galatiana toko 7:12, moa ny asa lalàna va no nandraisanareo amin'ny fanahy masina sa fitoriana amin'ny finoana. Dia ho tsara amin'ny nofo zany le olona dia lasa mamerina daholo indray le resaka lalàna. Izay le tenen'ny Paoly zany le telo hoe tandremo misy nitondra filazantsara hafa noho ny le torianay dia le resaka fahasoavana. Dia ity indray mbola lasa miverina resaka lalàna indray zany nampidiry le olona, dia izay anisany hoe fiemorana. Or ny zavatra ten'Andriamanitra dia mazava be. Galatiana toko 2:5 hoe fantatsika ozy izy fa tsy hamarinina amin'ny asan'ny lalàna ny olona fa amin'ny finoanany Jesosy Kristy tompo. Dia nino an'i Kristy kosa isika mba ho hamarinina amin'ny finoana an'i Kristy, fa tsy amin'ny asan'ny lalàna satria tsy misy nofo ho hamarinina amin'ny lasan'ny lalàna. Dia ny fahaefatra indray dia ny fanantenana. Mamelona ny fanantenana ao anatintsika satria ny Romanina toko mety fiteny ianao hoe efa avitra, efa voavonjy. Marina izay fa mbola lalam-pamonjena hozy ihany no alehantsika izao. Izay mahatonga ny Romanina toko 5:17 milaza hoe ny fanantenana no namonjena antsika hozy izy. Nefa ny fanantenana hita dia tsy mba fanantenana intsony, fa ahoana no antenana zavatra antenan'ny olona izay efa hitany. Izay le teneniko anao hoe efa zavatra efa hita amin'ny famonjena ve zany dia lasa mirona amin'ny zavatra hafa indray satria mazava be mihitsy teneniny hoe mbola tsy tanteraka le famonjena amin'ny fiverenan'i Jesosy. Famonjena dia mbola antenaina zany. Hozy izy Paoly any amin'ny Hebreo toko 7:5 hoe Kristy no zanaka manapaka ny tranon'Andriamanitra ary isika izany tranony izany. Raha azontsika mafy hatramin'ny farany hozy izy ny fahasahiana sy ny firavoravoana momba ny fanantenana. Mbola misy zany ny zavatra hoe tsy maintsy antenainao dia ny famonjena farany. Petera voalohany toko 5:19 dia rehefa miseho ny lohan'ny mpiandry dia ahazo ny satroboninahitra ianareo. Voninahitra n'Andriamanitra antsika fiadanany. Amen.